Tsy nanadindry ireo ankizy tanora beaziny ho anivon'ny akany Herimamy Ambohipeno Ambohimanambola ny fikambanana Amical des Cadres na ny Amito faritra Antananarivo no ahafantarany maro azy ny fiara-mientana teo amin'ny fanangonana ireo kojakoja tsy ampiasaina intsony toy ny kilalao ny akanjo no isan'ny niraisan'ny rehetra ina tao anatin'izany ary natolotra ho azy ireo. Misa efatra amizao ireo zazalahy ny teo anivon'ny fiarahamonina raisin'ny akany Herimamy eto Ambohipeno Ambohimanambola Antanana. Miara-miasa akaiky amin'ny mpitsarany ankizy ty akany ity eo amin'ny fandraisana ireo ankizy ireo. Raha ny fandraisana ireo zazalahy no niopanan'ny asan'ny akany nanomboka tamin'ny volana Novambra 2024 fotoana ny sokafany ankehitriny kosa dia nivelatra izany sehatra sahan'izany. Ny akany Herimamy zany dia tamin'ny voalohany dia centre d'orientation et d'action éducative. Zay aloha zany no natao voalohany andraisinareo zazalahy izay manana olana ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy mandalo ny tribonaly nataoko ho an'ny ankizy mandalo amin'ny juge des enfants zany dia ankizy avy amin'ny juge des enfants daholo zany miplace an'eto. Ankizy efatra zao no misy eo fa amin'ny folo nefa nandalo teto. Zay zany ny asa voalohany fa herintaona taty aorian'ny nitsangany amin'izay zany dia lasa nanokana indray zay natao hoe centre d'accueil de jour. Centre d'accueil de jour mba ahafahan'ny ankizy eto amin'ny fokotany misitraka mivantana zay asa ataony akany Herimamy ka le eto amin'ny ankizy eto amin'ny fokotany centre d'accueil de jour ndray zany dia en demi-pension zany hoe raha mianatra maraina izy any amin'ny sekoly misy azy dia misakafo atoandro izy aveo dia ny hariva misy fanaraha-maso ara-pianarana atao aminy zany suivi scolaire satria ny ankabeazany ray aman-dreny dia saraka tsara miasa any an-tsahany dia tsy maharaka an'izany rehetrarehetra zany fanaraha-maso mikasika ny fianaran'ny ankizy. Miankina amin'ny fanampiana avy amin'ny fikambanana mpanao sasoa avy any Grande-Bretagne sy ny fikambanana M Madagascar ao la France ny fampiodinana ity akany ity. Ankoatra io dia misy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny mpitantana ny akany mivady ary ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana. Isan'ireo malala-tanana tonga nanolotra fanomezana teto ny avy amin'ny Amical des Cadres na ny Amito faritra Antananarivo. Akanjo mafana, kiraro, fitaovam-pianarana no natolotra teto. Ny fanampiana sy ny fampiroboroboana ny fampiraisana samy malagasy moa no tanjon'ny fikambanana Amito. Ny tanjony eto dia ny fiarahana sy ny fankatiavana ary fifanohanan'ireo tompon'andraikitra ireo. Fa kosa ny fanampiny eto araky ny zavatra misy amin'ny firenetsika amin'izao fotoana izao, izany tompon'andraikitra izany dia tokony handray anjara satria izay ny tsy ampy amin'ny firenetsika amin'izao fotoana izao, mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana. Ka ny zavatra hitanay hoe anjara birikinay dia mitory an'izany fiaraha-mientana ny vahoaka rehetra izany, miara-mientana amin'ny vahoaka rehetra, mandray anjara amin'ny fampandrosoana, fa raha tsy miara-mientana tsika vahoaka rehetra tsy handeha ny fanarenana ny firenena. Izany hoe tokony izy dinam-piarahamonina vaovao andraisan'ny rehetra anjara sy andraikitra dia tsy fampiandrasana zany io fampandrosoana io fa miara-miroboka miara-misalahy ny rehetra. Raha tany Tomasina no nananganana ny fikambanana Amito antony mahatonga ny anarany dia efa misy rantsana ihany koa eto Antananarivo ho avy tsy ela ny ao Antsirabe ary kasain'ny mpikambana hitarina manerana nosy mihitsy azy ity fikambanana ity.